anapaka ampotsika anie ny fiadanan'i Kristy. Amen. Dia raha sy mame voninahitra anao zay raha eo tahaka ireo olomboavitra zay misaotra anao sy mame voninahitra anao manakariva manao ny seza fiandriananao. Mba velo koa zay kamana mifehin'izy ireo ame voninahitra anao fa sitrakay ny anome voninahitra anao sy akalazanao manakariva mbola velona koa zay. Dia maomeny teninao indray zay ankehitriny mba afantaranay lalan-kombanay sy marina rehetra zay tokony tanterahanay amin'ny tontolo andro ity. Dia oka manakariva aminay ny fanahy famarinana zay taritanana anay ho amin'ny marina rehetra. Saotra Jesosy. Amen. Ny anjara mofinainao atsika amin'ity andro alarobia 9 Mai 2024 ity ravana dia ny bokin'ny Agay 2:2 ka hatramin'ny 7. Agay 2:2 ka hatramin'ny 7. Vaky toy izao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Tamin'ny andro faraika 20 tamin'ny volana fahafito no natongavan'ny teny Jehova nentin'ny Agay mpaminanana hoe lazao amin'ny Zerobabela zanaky Sealtiel gouvernoura any Joda sy amin'ny Josa zanaky Josadaka mpisorona be ary amin'ny sisa amivoaka hoe zao no mbola sisa aminareo zay nahita ity trano ity. Iza no mbola sisa aminareo zay nahita ity trano ity tamin'ny voninahiny taloha. Fa manaona kosa ny fahitanareo azy zao moa tsy toy ny tsinotsinona masonareo ity. Nefa mahereza ankehitriny Zerobabela ho Jehova, mahereza Josa zanaky Josadaka mpisorona be, mahereza ianareo vahoaka rehetra ho Jehova ka miasa. Fa izao ny momba anareo ho Jehova tompony maro araka ny teny fanekena nataoko taminareo fony voaka avy tany Egypta anareo ary ny fanahiko dia mbola mitoetra ao aminareo ihany ho aza matahotra ianareo. Fa izao no lazain'i Jehova tompony maro indray maka koa raha afaka kelikely dia ampiohoko ny lanitra sy ny tany, ny ranomasina sy ny tany maina ary poroko koa ny firenena rehetra ka ho avy zay irin'ny firenena rehetra ary ho feniko voninahitra ity tany ity ho Jehova tompony maro. Any volafotsy, any volamena ho Jehova tompony maro. Ny voninahitra ity tany ity anaparany to lehibe noho ny tany aloha ho Jehova tompony maro. Ary eto amin'ity fitoerana ity no hanomezako fiadanana ho Jehova tompony maro. Ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Tena mivantana ao atsika kristianina eto Anosiatebona izao lahatsoratra masina eo ambany masitsika izao satria itsika eto Anosiatebona dia tena ao anatin'ny antsoina hoe fanatsarana ny trano fiangonana. Zay fanamarina rahateo moa ny 15 taona amin'ny fiaramiasa amin'ny tandrina menakavy sy fiangonana Anosiatebona dia anao ezaka tsika ho amin'ny fanatsarana amin'ny fiangonana ho Tsangam-Bato. Eo indrina koa ilay trano fivatanana any Belohandroy. Eo indrina koa ny fanomezana ho amin'ny mpitandrina ho amin'izany Tsangam-Bato 15 taona fiaramiasa zany. Eto dia miverina matetika ny teny hoe mahireza ankehitriny, mahireza ianareo vahoaka rehetra ka miasa. Fa izao no momba anareo ho Jehova tompony maro. Mahireza ankehitriny mahireza anareo vahoaka rehetra ho Jehova ka miasa. Fa izao no momba anareo ho Jehova tompony maro. 2:7 misy zany teny antsopotsopon'izany satria ny fanahin'Andriamanitra mola mitoetra aminareo ihany ko aza matahotra ianareo. 5 tapany faharoa indray zany. Ry havana malala, ampahirezin'Andriamanitra sika na dia eo aza ny karazana fahaseranana menjady ny isa-tokantrano sisa mbaravahana sisa mbotan'olona dia ampahirezintsika hiasa ho amin'ny fahatanterahana zany fankalazana an'Andriamanitra no 15 taona amin'ny fiaramiasa zany satria ampahirezin'Andriamanitra sika mba apetraka ao anivon'izany 15 taona fiaramiasa zany ny Tsangam-Bato fanatsarana amin'ny fiangonana. Efa anzaraina ny karatra mahavintsika dia samy ezaka tsika satria noho ny amin'ny fibohana dia tsy afaka nanatantehaka ny fankalazana an'Andriamanitra noho zany 15 taona fiaramiasa zany tsika amin'ny lahady 30 Mai dia manapa-kevitra indray ny borom-piangonana hoe amin'ny
fandraisana volana aogositra, amin'ny fandraisana volana aogositra, fandraisana volana aogositra, ray aogositra mazavaka teo ny tenin'Andriamanitra amin'izany androany manao hoe loha hevitra miorena amin'ny asa tsara, miorena amin'ny asa tsara. Koa eo anatrehan'izany ravana ampahirezana zasy ianao ikelaina sy azo tanome sady afoy, satria tian'Andriamanitra ny voninahitra ty tany ity anaparany a do lehibe no ny tany aloha. Eo amin'ny toko faharoa andiny fasivy misy an'izany. Ary eto amin'ity fitoerana masiny ity koa no anorana fiadanana ho anisa tokantrano sisa mbaravarana ho an'ny taranaka ho avy rehetra. Ka ahoantsika no raviravitanana amin'izany fankalazana an'Andriamanitra no fahadimy taona amin'ny fiaraha-miasa any. Nisy efa navita n'le karatra mavo afaka mbola manohy ihany, misy koa mbola tsy navita ampahirezana manao, satria tanontsika dia niana tsara ana ny tanon'Andriamanitra ity mitsangambato n'izany fahadimy taona amin'ny fiaraha-miasa zany ary indrindra koa mahatsarova ny taranaka maro rehetra fa eto amin'ity toerana ity no ny hanomezan'Andriamanitra fiadanana atsika. Mbola mitany an'izany teny zany Andriamanitra ravana na dia ty amin'ny taonjato fahaika amby roapolo ity azy, koa ampahirezana zasy ianao mba hikelena sy asa fantatra ary hanome, satria ho ny teny eo ty mahireza ianareo vahoaka rehetra ho Jehova ka miesa mifanako dia mbola mitoetra ao anatinareo ihany ny voninahitra ty trano ity anaparany to lehibe. Ary eto amin'ity fitoerana ity no hanomezako fiadanana ho Jehova tompony maro. Koa lao era ry havana malala, satria efa nomeny fanomezana tsara indrindra ianao dia ny fanahy masin'Andriamanitra izay mitahika anao sy mampianatra anao ary mampahery anao ary mampandresy anao dia inona kosa navalinao izany mitezy zasy ianao afoy sy ano tena manakariva na dia eo aza ny karazana fahasahiranana rehetra mba ho tsangambato ny fanamarina amin'ny fahadimy taona amin'ny fiaraha-miasa, fanatsarana ny trano fiangonana, tsangambato ny fahadimy taona amin'ny fiaraha-miasa, fametrahana tsangambato any Belohandroy efa misy tanaka teo any tsangambato zay trano ivatanantsika chapelle izy amin'ny andro alahady amin'ny andro andavanandro dia atao centre de formation, ary tsy adinitsika koa ny fanomezana ho an'ilay mandreny tanana. Dia ho asy ianao anie zany tenin'Andriamanitra any ka marina amintsika le tenin'ny tompo hoe mahifaby manakariva amin'ny asan'ny tompo fa tsy foana ny fikelezana roainy. Amen. Misaotranao zay raha eo fa mivatana ho anay tokoa zany mifinaina ao amin'ny agay toko faharoa andiny voalohany ka hatramin'ny fahasivy zany, mampahery anay sy mampatanjaka amin'ny finoanay atonga anay hiasa tsy azoto hanome hanehoana ny fankasitrahana anao noho ny fahadimy taona amin'ny fiaraha-miasa, ary indrindra koa ankasitrahana anao noho ny nanomezanao ny tsara indrindra dia ny fananao masina ho aty anatinay. Inona no avalinay manono izany fahasoavan-dehibe azonay rehetra zany indray afoy ho entina hampandrosoana ny voninahitra ao sy hatanteraka ny fanatsarana ny trano fiangonanao sy izay rehetra voalaza teo ny fanamarina amin'ny fahadimy taona sy fiaraha-miasa. Dia sitrakai ny ary vavaka hoe rainay izay nandany mamasinany aninanao ny tonga ane mifanjakanao atao ane sitraponao ety atany tahaka ny an-danitra menaniny amin'ny nasahazo anay ary mamela ny elokay tahaka na melanay izay menika taminay aiza mitondra anay mifakapana fa manafanay amin'ny ratsy fanao mifanjakana sy ny hery ary voninahitra manakizay. Amen. Motanterahan'ny tompo amintsika isa mba tanonana zotrodrano tononona amin'ny anaray zanakafana maso zao raiso amin'ny finoana sy fitiavana ary fanantenana izany. Mitanareo ane ny tompo ka miaro anareo, mampamirapiratra ny tavany aminareo ane ny tompo ka mamindra fo aminareo, manandratra ny tavany aminareo ane ny tompo ka manome anareo fiadanana. Matoky izay ny antso anareo sady izany nanefa izany. Voninahitra aneo an'Andriamanitra rery any amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.